Efa nambarako ombenimbieny zany ary efa novaliko ombenimbieny. Tsika angamba zao tsy fotoana tsony hoe iza no candidat na iza no tsy candidat. Fotoana angamba zao tokony ady hevitra na débat momba ny hoe anavotana ny Madagasikara ny programme an'asa ny candidat avy no tokony ho fatarina hoe inona moa zany no programme an'asa ho arosony olona tsirairay avy ahafahana manavotra an'ity firenena malalatsika ity. Izay ny zavatra tena lehibe amin'izao fotoana iainantsika zao, fa tsy any amin'ny hoe manjary lasa faux débat no ataontsika, any amin'ny hevitra tsy tokony hidiana hevitra tsika no ady hevitra, lasa olona no apetraka olana fa maninona tsy Madagasikara no resahana, maninona tsy noavy ny Madagasikara no resahana, fa tsy ny hoe candidat. Ny zo fototra ho nanan'ny olom-pirenena dia misafidy izay olona tia mitantana ny firenena na iza eran-tany dia zay zo fototra zay. Ka ny fiarovana an'izay zo fototra zay dia za eto mampita foana amin'ny vahoaka malagasy hoe tokony itsika rehetra mihitsy ny miady an'izay hiadivana an'izay zo fototra zay. Nandeha nitety faritra maromaro teto amin'Osy fa dia natsapa fa tena te hisafidy malalaka zay zoan'ny vahoaka malagasy, zay zoan'ny vahoaka malagasy zay misafidy zay. Raha ohatra ka misy ny hoe eo amin'ny atrehan'ireo candidat reo zany tsy tokony hipetraka tsony zany hoe iza no candidat na iza no tsy candidat, fa tokony any amin'ny ady hevitra programme an'asa ampandrosoana ny firenena, izay no tokony ady hevitra mipetraka eo ambony latabatra ankehitriny. Ny anahy aloha ny fahitako anazy dia tsotra foana ny anahy no zavatra niresahako sy no lazaiko ombenimbeny ihany koa. Zay zavatra hoe hitondra vahaolana ve zany ary tena amahaolana, fanontaniana fotsiny no apetrako dia anjarantsika no mandinika, tsy miteny hoe enina tsy fa tena hitondra vahaolana marina ve zany ankehitriny, inona ny tokony tena rosoana ankehitriny, izay ve sa zavatra hafa. Eto azo atao hoe mampandroso ny firenena tsy miaraka amin'ny fanankatam-betsaka firenena satria raha izy hoe sika efa misy le tendance raha tsy zona dia makany fanankatam-betsaka indrindra ho anareo candidat anareo. Matory eo razantsika tamin'ny andro fahagola dia niady tamin'ny fahaleovan-tena. Ny fiadivana amin'ny fahaleovan-tena zany dia ny fiadivana amin'ny mba azahoana amin'ny fahalalahana, ny fahalalahana misafidy, ny fahalalahana amin'ny feny arenantsika ary ny fahalalahana ihany koa mampandroso ny firenentsika. Zany zavatra zany no zo fototra tokony hadivantsika ankehitriny. Ka za dia mahatsapa sy mahita fa matoa eto amin'ity firenena ity edivana be ohatran'izao dia misy antony maro satria Madagasikara manana ny arena, manana ny akora rehetra ahafahana mampandroso azy. Za mihiny fa afaka atao tsara mampandroso ny firenena fa zao mila antsika samy malagasy, mila samy mpanao politika araka ny lazaiko hoe miray fo, miray saina ahafahantsika mampandroso ny firenena. Indra hoe miray fo miray saina nefa ny ajerena ny teny mamasina sy ny tapo amin'ny taondrana dia hoe ireo le politika maro tonga amin'izay firaisan-kina ahoana le firaisan-kina sy le firaisan-po amin'izay hoe za aloha dia mahatsapa fa eo anatrehan'ny vahoaka dia ny vahoaka malagasy zay hitako tamin'ny fitetezam-paritra nataoko ombenimbeny fa tena manana ny fahasotoana, manana ny fikirina ary tena te hampandroso marina n'ity firenena ity. Ny zavatra mampalahelo ary zavatra raha mahita, zavatra raha malala zany fa ny fitiavan-tena, ny fialonana ary indrindra ny fingafingana sy ny sakatsakana ataon'ny samy mpanao politika no mampikatso an'ity firenentsika ity. Za manam-pinoana fa io ane sonjo ray lohatsara izy tsy lona zay mamarary ka zany zavatra any tsy ataontsika hosakana akory hampandroso antsika. Za angamba dia vahaolana foana ary ny fifidianana ankehitriny dia tsara ho fantatsika hoe efa hatramin'ny ombenimbeny miteny fa ilaina ny fifidianana, tokony ho atao ny fifidianana ary tsy maintsy ho atao ny fifidianana ary ny fifidianana no ahafahantsika mamarana ny crise politique eto Madagasikara. Misy rafitra napetraka teo tokony handray andraikitra, handray anjara amin'izany hoe fanaovana an'izany fifidianana zany dia any amin'izy ireo tsika ny tokony hitodika ankehitriny.
za dia miteny hoe ataovy ny fifidianana, za dia milaza hoe ilaina ny fifidianana ary rehefa feno ny fepetra rehetrarehetra dia tokony miroso amin'izay fandrosoana ny fifidianana izay tsika. Efa niteny hevitra mikasika an'izay, efa niteny hevitra ombenimbieny a zao vao mahatsapa daholo ny rehetra fa ay tsy zavatra nolazaiko efa taona lasa volana lasa ay tena hoe zao vao tsy mahatsapa ny rehetra hoe tena nitombona ny tenin'ny filohan'ny tetezamita. Za efa niteny fa ny ahafahana mamany olana eto amin'ny firenena dia ny fifidianana solombavam-bahoaka ny ataovy meloa. Za milaza anareo ary mbola miteny foana fa raha ohatra ka ny fifidianana solombavam-bahoaka ny atao meloa tsy nisy candidat raiky amby efapolo ohatran'io teto satria amin'ny candidat eo ane betsaka nano solombavam-bahoaka ary tsy olana ka amin'ny fomba ahoana moa ny ahafahanao ilatsaka ho vidinao filoham-pirenena raha tsy manana akory ianao solombavam-bahoaka zany hoe parlementaire miaraka aminao. Zay ny zavatra nolazaiko foana hoe fa izay ny tenanay dia vonona foana hiatrika ninina fifidiananao atao fa za dia nilaza hoe ny fifidianana solombavam-bahoaka hatramin'ny voalohany no vahaolana ho an'ny Madagasikara. Tsy za no manapaka an'izay fa io fa napetratsika eo anatin'ny tondrotra hoe ny selita no mamaritra ny laharan'ny fifidianana no mamaritra miaraka amin'ny Nations Unies ny datim-pifidianana dia amin'izy ireo tsika mitodika ankehitriny. Tokony andraikitra ny rehetra amin'ny mba hitsinjovana tsy siny fifandonana tsy siny mikorotana eto amin'ny firenena izay zavatra vahaolan'izay no tokony mapetraka sy tokony dedavina. Zay angamba efa elana izy efa mbola namaro zay no rehatsika efa amambolana maro zany no natao teto amintsika ka tsika ny firenena malagasy anie tsy voazao sanctionné ary matoatsika nanao an'ny feuille de route dia averika any ny antony nanaovana ny tondrotra dia mba hisiny ny fitantanana irahan'ny rehetra ahafahana mitondra makany amin'ny fifidianana ekeniny rehetra. Ny zavatra tiako marihana fotsiny dia zao sarotra be ny nametraka an'izany hoe fiara-mitantana zany fa tafapetratsika zany. Sarotra be no atonga amintsika ny amin'ny point anankiray ndao amin'izay iroso amin'ny fifidianana fa efa tonga amin'izay fotoana sy izay hoe izay point anankiray izay tsika ankehitriny. Sarotra be no ny fanarahan'ny candidat hoe iza marina ny faninana ao anatin'io fifidianana zay ho atao io nefa ny candidat raha zoitsika ny zavatra mitrany dia efa mifanaiky anie ny candidat fa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena zay nitady an'ilay hoe consensuel sy inclusif indray zany ankehitriny no mampizara an'izay hoe antsy consensuel sy inclusif. Zay ny zavatra mampanahy ankehitriny satria na ny ankilafo abatsy na ny ankilafo abaroa dia efa mifanaiky hoe reo zany ny candidat andao ary roso aminao. Za dia hitovizako koa amin'ny tenin'ny candidat anankiray zany dia vonona ny anaiky an'izay valim-pifidianana avoaka ny vahoaka malagasy io. Ny vahoaka malagasy ny tompo teny farany, ny vahoaka malagasy ny tompo tsafidy ka rehefa ny vahoaka malagasy miteny hoe ito ny tiana hitatana ny firenena dia tokony manaiky an'izay ny olona rehetra na ny mpanao politika na ny vahoaka na ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Fifidianana misosoka zany ny tsekeny, fifidianana misy fangalarana zany ny tsekeny fa fifidianana madio kosa raha zany kosa no sakanana dia ataoko fa efa mihoatra ny fiandriana pirenena ananan'ny malagasy ny zavatra misy raha ohatra ka tsy mipetraka izay.